dolotsika rehetrarehetra manaraka tsy tapaka ny clash quoi Isolana anareo manaraka an'izao clash zao araka ny efa fantatrareo any amin'ny Facebook koa no posteko ny vidéo fa misy any amin'ny YouTube araka izay zao anisany tena olona hoe actif indrindra amin'izany resaka Facebook zany satria raha tsy ilaza fotsiny hoe miasa quoi ny clash quoi sy ny namako quoi de saika ao amin'ny Facebook koa ny faneraserana de izay indrindra satria tena hitako hoe tontolo anankiray hafa mihitsy ny Facebook io de lasa ny saiko ndray andray de hoy izy hoe mety ampime ihany raha ohatra hoe hoaritsika amin'ny fiainana andavanandro izay zavatra rehetra hitako ao amin'ny Facebook ao de ity clash androany ity zany de natokana manokana resatsika mitondra lohateny hoe ny fiainana ao anaty Facebook raha oharina amin'ny fiainana andavanandro zay ary ny clash rahanareo atao anatin'ity vidéo ity ndahoary voalohany aloha anisan'le tena mampime de le hoe antopisin'le Facebook mihitsy satria le Facebook de resaka finamanana no tena betsaka ao anatiny afaka minamana amin'ny olona anankiray zay tsy fantatrao ianao de zavatra tsikatra amin'le voalohany mihitsy hoe mangataka demande d'ajout amia mba hitreretintsika nge zany raha ohatra hoe amin'ny fiainana andavanandro isika misy karazan'olona mangataka mety misy olona tsy mbola niresaka taminao mihitsy de ireny ny anisan'ny tena somary manahirana indrindrindrindra ho anay vehivavy satria raha raisika ao anatin'ireo listana fangatana namana be dia be sendrana de saika lehilahy avokoa no ao anatin' izany listy zany ka raha oharitsika amin'ny fiainana andavanandro raha ohatra hoe misy olona manantona anahy ka tsy fantatra akory ny olona io de ity ny teknika hitako raha sendra misy arivany tsy fantapahiviny reny mangataka demande d'ajout amianahy mazava ho azy fa afaka ampinamana tsika akoatra le demande d'ajout amianahy rehefa nao iny de misy dossier kely fotsiny mba complétenao miaraka aminy de afaka ampinamantsika amin'ny Facebook afaka ampiarahanao miaraka amin'ny karapanondronao ve ny permis biométrique passeport certificat de résidence certificat de célibat livret de famille casier judiciaire sary tapaka ananky efatra bulletin de naissance karazana diplôme anananao déclaration sur l'honneur recommandation familiale na dadatoanao na mamanao na papanao ny numéro d'état civil service national rehefa nanao de ampiarahanao miaraka amin'ny proof taratasy mazava ho azy demande d'ajout amiko hoe de protocolaire be zany considéré super possible otsao mettre beaucoup place en demande d'ajout ami tranga faharoa izay mety ampime ihany koa raha ohatra hoe hoaritsika fiainana andavanandro ireo zavatra hitantsika ao anatin'ny Facebook de ireto groupy maro isan-karazany miresaka mikasika ny sakafo ireto satria raha ao anaty Facebook de normal tsara le miposte hoe izao ny lokanay androany ahoana reto fomba fikarakarana an'ity sakafo ity ny Facebook zany amiko de ohatrany hoe serasera be ngeza be zany hoe arabe anankiray malalaka be andalovan'ny olona rehetrarehetra de raha ohatra hoe hoaritsika fiainana andavanandro zany ilay mampiseho sakafo any Facebook de ohatrohatr'izao fahitako anazy zany tonga de lokanay zany totokena sy ovy amin'ny tsara be mihitsy sady vasina kely mihitsy ndrina fa makany amin'ny bazary ito mihitsy papandoka kia tonga de tsara be mihitsy atoro fandro ndrena verena miveriny eo verina sao de agnazy mijery fotsiny aloha finanfanandramana kely tranga fahatelo any koa ao amin'ny Facebook de hitantsika an'ireto karazana réaction maro samihafa ireto ny j'aime ny j'adore ny tezitra sy ny sisa fa ny tena manamarika moa zany ny Facebook hatramin'izay de ny j'aime arakaraka ny j'aime azonao zany ny code de popularité anao indrindrindrindra eo amin'ireo tanora fa amiko kosa ny j'aime zany de tokony zavatra automatique efa ny tsirairay zany hoe raha tsara le zavatra ataonao de asiana j'aime fotsiny fa ireo mpangataka j'aime no anisan'ny tena mampime anahy indrindra rehefa le tena mitala be iny tena ohatrany hoe miantoka manainao ray manontolo mihitsy ny fahazahoana ny j'aime iny ary raha mbola azoko azoko kokoa ary raha ohatra hoe concours le zavatra mety hoe misy loka ao ambadika any fa ilay mangataka j'aime ao am'izao fotsiny mba hampiakatra an'ilay code de popularité anao ino zavatra mampime anahy foana amin'ny Facebook indraindray manao eritreritra ao an-tsaiko de fahitako andren'olo reny de ohatrohatr'izao mba mangataka j'aime ramsea basy j'aime le sara ramsea Yokia, bakit saya makile sarya, mamangata ke, ame saime. Turi after ke
fotsiny ho anireo ampangataka jaima rehefa mba mangataka jaima re ianareo farafaratsy mba tsy anakotabana saim-bahoaka dia tonga dia alefaso miaraka amin'ilay fangatanao ny roy na ilay hoe lien makany amin'ilay sary misy ireo zay efa sady efa mangataka jaima ny mbola manadala ihany miaraka tompoko tsy saratry ty anadalanao fantatranao fa ty andrano mena lavitra ty nipetraka fa sao dia mba afaka mitsorika kely vetivetiky anao makany tranonay dia tanao mandodona vavahady avy dia tonga dia miditra amin'ny salon anay karazana sary zay ao amin'ny salon anay ao dia misy sary konko amin'ny komody dia misy sary kokoa ny amin'ny lalatsara rehetrarehetra dia sao dia afaka ataonao jaima ireo sary rehetrarehetra ireo misy anankiray zay masongiako manokana pisiny zay ohatra kakina misy anankiroa sary kakina pisina dia manao maillot de bain menamena dia manao maillot de bain manga dia manao maillot de bain mangamanga tena izy azo sary rehetra fantatry namanao hoe na dia vacances tamin'ity taona ty ka tsy sanatria hoe manadala fa zay moa zany ilainareo mpinamantsika satra betsaka misy kosa nefany ankoatran'ireo mangataka jaima dia mba mevalisoa anao ilay valisoa izay amiko manokana raha za vehivavy ny anaovanao an'izy dia tsisy intérêt mihitsiny hoe tegna azo jaima PDPR dia asiko je t'aime avec un grand chaignon murant là s'il te plaît Dedray tena mila antany tena mihitsy na io resaka jaima sao dia tokony efa tafiditra ao anatin'ny resaka drogue dure j'aime mila j'aime na j'aime ve anaty j'aime pour ma reine 798 j'aime fa tena mahagaga anahy ilay olona tena mahavita mamorona tsy misy mihitsy mba hafana mahazo an'ilay jaima mangataka jaima amin'ity sary ity raha ontsy ianao mahita ity sarin'olona tsy misy tanana tsy misy tongotra ity dia aza mandeha raha tsy manao jaima amin'ity sary ity dia manisy amenina kely etsy ambany commentaire manahirana be reto satria amin'ireny fotoana ireny ianao zany raha ohatra hoe hoaritsika amin'ny andavanandro dia raha hoe mandalo eo akaikina clémaine ianao dia anaovanao amaina izy dia mba eritrereto ny réaction mety ho azo amin'izay fotoana izay mais sérieux tonga ny avy retireko avy mangataka kimanjakely fa clémaine saky tsy mahazaka olona misahiranao tran'izao mihitsy touché be jaima fa anisan'ny zavatra mba niova tato anatin'izay fotoana nisian'ny Facebook sy ny serasera sosialy izay ireo resaka fivarotana amin'ny alalan'ny internet sy teo aloha teo tsika raha ohatra dia tsy maintsy midina makany magasin na makany fripy amin'izao fotoana izao kosa nefa dia mahafinaritra satria na ohatranao fotsiny ary ianao dia afaka mividy ireo karazana entana rehetra tadiavinao ary saika tsisy zavatra saika izay tsy ho hita ao anatin'ny zany Facebook zany saika fotsiny zavatra anisan'ny tsy dia tena mahatsara anazy ity vidin-javatra taon'ny zalahy MP ity voalohany zany sorena be mihitsy satria saka izay na mangataka prix ianao dia ataon'ny zalahy foana hoe andaotsika ho any amin'ny message tsy hitam-bahoaka any fa taty aoriana ilay izy manomboka fantatra hoe ay mety izao ny antony any mampatonga an'ireny prix en MP ireny ohatrany ilay ambony akanjo mangamanga io Nana Sandry je ne travaille pas je suis une princesse mpianatra mbola tsy miasa fa mbola mpianatra rehefa ka andrivaintsy hoe ilay ambony akanjo mangamanga ohatra iny azafady non madame nanasa madame directrice marketing any orinasa Anitrans fa tsy eto atoerana fa any ampitan-dranomasina nandalo fotsiny eto Madagasikara justement manao shopping sy mandehandeha avatera madame mivaky loviko voalohany 350 000 na dia fasakany ao madame zany anao maty kely mihitsy zany tsy manino asa raha tadidinareo tao mbola tsy misy Facebook io tamin'izany andro dia rehefa mba te hizara ny ala helim-ponao ianao na ny zavatra rehetra niainanao nandritra ny andavanandro dia nanana an'ireny carnet kely reny journal intime izy tamin'izany dia soratanao daholo ny zavatra rehetrarehetra mety mampalahelo anao mety mahasorena anao na ihany koa mety zavatra mahafaly anao ankehitriny indray nefa nilay izy dia mitsombadika tanteraka satria taloha raha atao izay tsy ahitana an'ireny zavatra tantarainao ireny dia amin'izao mahatezitra kokoa raha ohatra tsy vakin'olona ilay satria alefanao postenao Facebook dia vitanao tantara avokoa ny zavatra rehetra mahazo anao raha sendra saraka tamin'ny sipanao ianao raha ihany koa hoe misy zavatra nahafaly anao raha dia vacances ianao dia tsy izay tsy malala ny fiainanao intsony zany olona raha taloha raha afaka hita dia hoe inona vaovao sy maresaka ankehitriny dia hoe icommente an'ilay zavatra postenao Facebook sisany ny antony hionantsika dia ao anatin'izany rehefa avy mitantara an'ilay zavatra eny ianao dia tsy maintsy mba miandry jaima sy réaction ary indrindra
indrindra commentaire avy any aminamanao a ireto misy karazana commentaire mety ho voarainao raha sendra ohatra hoe ity statut ty ohatra no publienao malakibo a raha ohatra hoe miampy sy mialekely ohatr'izao de tiako zay fa vazivazy kely ilay statut tantarainao malakibo reto misy ny commentaire reo mpandiakamanao zay tonga de efa mahafantatra avy hatrany hoe blague ireo zavatra tantarainao de mamaly commentaire en mode blague ihany koa izy marary ny kipoko ngafoko be loatra ary tony tsy misy zay tsy lavina rehefa namanao anaty Facebook indrindra olona fantatra de tsy maintsy misy namanao le olo dehibe anankiray izay tsy maharaka an'le resaka hoe blague ane ity de mamety horivotra ara-pahasalamananao marary ny kipoko ro mety rivotra maro razanozanako zany andala misotro rano mafana mamay be mintriny de asiosy akamalao ao anatiny de miaraka voasary makirana kely hita sefa hoshindy io aretiny se io ao ihany koa le commentaire le namanao tsy namanao zany hoe olona fantatrao fotsiny izy fa tsy de tena pesaka aminao de izy misy miantso ny telefona ento mialatsiny teo amin'le resaka commentaire teo zany ao anatin'le commentaire ihany koa de misy an'ireo olona izay namanao tsy namanao zany hoe olona fantatrao fa tsy de presaka aminao de le manao commentaire izy manao gêne fotsiny fa tsy de isirarahininy zay zavatra soratanao mety tsy voavaky ny akoriny azy zareto mararkipo le resaka tsy raharaha fa gêne tsy adintsika ilay namana anankiray mba sendra manampiana azy fotsiny ny publication nalefanao iny de manisy commentaire kely izy miampy an'le hoe je sors ho an'le olo dehibe mpanaraka antsika ny dikany je sors de ohatrany karazana hoe kabary tsy valiana mararkipoko ngarena mba madily ry tony je sors zariry ihany koa ve mahita nindraindray le commentaire an'ilay compte fako anankiray izay manao commentaire tsy misy ifandraisany amin'le zavatra voasoratra any publication mihitsy zareto mararkipo Je viens vous témoigner d'une grande opportunité qui m'est offerte. J'avais des problèmes d'argent et de financement. Une très gentille dame, Madame Leclerc Dupont, a bien voulu nous prêter 10 000 €. Je lui ai envoyé un message sur leclerc@charnac.com et tout s'est fait en un tour de main. Néo Facebook and kiwa, de ahitana ireo karazana BGS, BLG de Madagascar rehetra zany hoe misy paquet rehetra de manja be ary ny lehilahy rehetrarehetra de bokozy be daholo en Facebook izany de noho ny fisiany izany atao hoe filtre zany raha raisina amin'ny fiainana andavanandro ny filtre de ohatrany karazana hoe zavatra petraka eo alohan'io écran anao io mba tsy ahafahanao mahita ny tena marina raha ohatra hoe amin'ny fiainana andavanandro zany tsy ahita siparatsy be na ohatra rehefa mandehandeha de asio filtre anankiray eo alohanao ohatra ny hoe toka ile sipa rehefa tsy misy filtre ile sipa rehefa sina filtre ohatra hoe toka de ohatran'izany ihany koa ho an'ny vehivavy ny filtre afaka ampiasainao rehefa sendra miaraka amin'olona rasta lehibe iny mba hitanao anazy hoe bogosy izy de asio volo eo alohan'ny masonao de ho hitanao fa na misy tor Madagascar de tsy bogosy mihoatra ny bandy io mihitsiny ile bande rehefa tsy misy filtre ile bande rehefa misy filtre ohatra hoe vola lazainareo fa mitatasiaka foana hoe ratsy ny zavatra en Facebook kanefa ny détail kosa fa misy zavatra mahafinaritra en Facebook ohatra amin'izany zao nampiavaka ny anniversaire anao talohany isin'ny Facebook sy amin'izao misy Facebook zao de ny olona rehetrarehetra mahafantatra ny anniversaire anao daholo ary misouhaiter anao joyeux anniversaire tsy hoe tsara fanahy daholo reny olo reny carte didiny anniversaire anao fa i Facebook no mampatsiaro an'ireny anniversaire anao ireny izany de noho ny fisian'le notification kely tonga any aminamanao hoe c'est l'anniversaire de Yann rehefa napitso ny anniversaire anao de rehefa le mandefa le statut fisora anao hoe isora ny isika rehetrarehetra na tsiaro ny anniversaire quoi matsiaro ny anniversaire isora na rehefa natsiaro ny andro ny anniversaire zavatra
ke mba horesahako aminareo raha mba afaka misy manazavana ao ambany commentaire hoe efa nisy ve olona misy filinan'olona mihitsy ve tena mampiasa an'le POC atao ke tokony amin'ny 5 taona eo zany zay nanaovaka le Facebook hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsy tena azoko le filinana le fampiasana an'le POC raha ohatra ny fiainana andavanandro moa tsy dia ohatrohatro zao ny fieritreretako an'le izy. POC fa ino zany e? POC. Tsy mitsahatra misaotra antsika rehetrarehetra aho nanaraka an'iny klasiko iny hatramin'ny farana dia elaela ihany ary ianareo no tazomiko teo amin'ny écran anareo io misy manantena fa nampitsikitsiky namifalifaly ianareo irina foana moa zany faneraserahantsika amin'ity Facebook ty da manoka aloha zany dia tena reserahatra hoe ity Facebook ty no famorona anisan'ny tena hitako hoe tsara indrindra taorian'ny telefona satria mampifandray an'ireo olona lavitra mampifankatsy an'ireo olona tsy afaka mio isan'andro afaka izarana vaovao afaka izarana zavatra mahafinaritra isorako manokana i Mark Zuckerberg isorako manokana inga marka namorona n'ity zavatra anankiray ity satria tena tsoriko aminareo fa na miasa fitadiavam-bolanay ary dia miankina manokana amin'ity Facebook ity zay ny hoe fa dia aloha miaraka amin'ny veloma mandrapiona dia ao anatina kilasy anankiray indray isika mifankahita dia aza misalasala mizara ity vidéo ity mazava ho azy aza misalasala misabona ao anatin'le chaîne YouTube na ao anatin'ny compteko Facebook fa samy mahafinaritra foana rehefa mahita hoe bebe mpanaraka izay dia mintsy manantena fa ho eto amin'ny Facebook eto foantsika amanaraka sujet hafa indray ny resahana. Bye 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 bye. Matsiro rakanay.